SF Radio. Règlement de Kant. Tantara nosoratany Nirina Andria. Mpilalao tantara Paly Ady Fifi. niaraka tamin'ny Ny Ravo. Fetraobelona. Nakisarabe Manatsoa. Nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bakisarano Arivongy. Règlement de Kant. Tantara no totosainy manitra. Allô? Ngia Alfred? Allô? Izakainao azafady fa to mahafantatra nefa ingenao to tsy fantatra akory. En plus n'izay tsy ao anaty répertoireako ihany koa. Nefa tokony fantatra daholo mantsy ny olona atao anaty telefoninao katoko. Calme ianao ngia Alfred a. Fantatrao foana sady tsy mamaika ane zany. Inona fotsiny aloha ny antony antsoinao fa makianao zavatra e. Calme wa. Ka ela rangaha zany e. Inona ny tianao atongavana? Zao are. Misy vola 300 tapitrisana any aminao a. Ka mino fa fotoana angalako azy zao. Maninona tsara? Fa mitapy ve ianao e? Zany e. So dia adinonao ary le daty tamin'ny 3 mars 2019. Tsika zao efa 2023, efa 5 taona lasa zay. Maninona tsara? Tena nitapahany marina. Hevitra mantsy izy fa adiniko ny zavatra nataony ary kosa dia mieritreritra fa hoe tsy akiny anjarako a. Tonga tia ny fotoana anjarako indray izao. Vehivavy mitapitapitsy. Ka raha tsy vola adala tompony ako dia omeko n'ity vola be 300 tapitrisa. Ary aloha amin'izay aloha hiasy. I Alfred marina. Ka inona vaovao lesy? Otry. Ary toa lasa saina be rotony e. Fa misy olana nga. Tena nisy olona nanirikiry vao maraina teo ry Jessica. Amin'io numéro mbola vaovao be amiko mihitsy. Fa inona ny resaka nataonareo ka? Mitaky an'izany vola 300 tapitrisa zany izy. Dia zao nisy voaka any anjarany ko. Dia tena omenao azy tokoa ve izany? Ko raha tsy adalako. Gaga aminao mantsoko. Efa tonga tsika fa andao amin'izay ase. Ohatray, ary tena tsy eo mihitsy azany ko. Ay ve tsika efa tonga e? Avelao a izany olan'izany hoany fa ato ny asa indray aloha hatrehana. Dia aza manahany izany ianao fa mbola eto koa hanampy anao raha ilainy izany e. Eny e, misaotra ry Jessica. Allô? Ono a? Sao dia afaka omeko service ianao? Biso aloha ny tambo izay vao mety Aza misangisango a? Sara tena matitra. Ka afaka ataonao ve ho ako? Eny e, ndry move dia tsy anaovana service e. Tsy izany hoa fa misy olona tiako fantatra izay. Dia izay mba engaviako anao? Eny ary e, ter fa ataontsika izany e. Meo info momba anazy aloha e. Eny ary e. Dia merci d'avance a. Ye, dia le info ho aza toona. Ao fa omeko anao ary dia mba localize eo dia alefa si mail amina. Ok. Miandry SF Radio. Sherinaka. Lalaina malalaka. Dia ahoana? Inona ny drafitra? Dia tsy soroka mamy kosa ve aky la kosa any. Eo ary. mamy ane izany. Izay any tsy avozako anao ty malala e. Ary andao amin'izay aloha angamba ny angetao fa misy olona tiako prezentena aminao izay any. Lehilahy sa vehivavy indray sao izany ka? Saro-piaro. Fa ahoana mihitsy moa? Vehivavy aloha le izy e. Saingy tsy miaraka manao mission amintsika fa miaraka mitafita sy andry izy. Ay. Efa tonga tsika. Itsy izy itsy. Salaminareo Tia ve izany le namantsika vaovao ry lalaina? Araka ny lazaiko hoe manampy antafita sy andry izy. Ka iza roa ny anarany kialaka? Fandresena ny anarako e.
Lalaina, ty sipitivy dia vitinina mba ataovy matotra kosa ary lalaina. Kalma ho ay ianao fa inona ary ty matoa miantso azy dia mavita mission ampanaovina azy izy mety vereziny ary ianao a Ty vavy ka zaniko ela be zany fa ahoana amin'ny plan atao androany zao a eny paipasy no ataony action ny oranaovana azy kosa ataontsika ohatran'ny mahazatra e ok ary dia hitondra saritava ohatran'ny mahazatra sa aleo mitondra ihany e sao mantsy misy caméra ka ho vakiana fotsiny eo tsika indray kosa ary fandresena ahoana izay tonga dia miaraka amin'izy roa lahy fa izay Islande kosa somary andamina planinina kely vetivety sady mino fa mbola misy olona mantsy amin'ny sivy alina ok ary fa olana fotsiny izao dia mbola tsy manana basy a raha izay indray ao fa omiako izy roa lahy dia ihany ianao manka e voaray ary dia afaka mandeha amin'izay ve afaka ka mandefa SMS zay na miantso rehefa tonga hauteurana ndao amin'izay ke mahalala andia inona koa ary ty mampitongotongy an'ity mahalalako ty isisy ohatrany nareo sikala fandresena rera ny tety fa za ataonao spekta fotsiny ka mila apetrapetraka tsara kosa nge chéri miplaninina rehetrarehetra e fa tianao votsireo ve zany vola be io e fa hitako an'ilay eny apaipasy mantsy oatra ny vazaha reny daholo no ao a ndao tsika hiditra resto e dia aza milongolongo ohatran'io tsony mo e efa reo kosa kairy zalako aleo miandry amin'ny raiky ambin'ny 10 alina vao miditra tsika sao mantsy mbola misy olona ka hoay akeo dia hiaritra ato anaty fiarato ve zany ka hoay zary tsika hoy ianao ka mitsaiko andrasy fa ohatran'ny manao sinialy izy mitsamina zany mino fa efa mibanaka zany ny ao matoa miantso ry zareo ka inona moa zany no andrasana fa dia andao zaniko efa reo fatoran'izy roa lahy reo ny tompona ndraikitra e dia tonga dia afaka misava volontsika tsara kosa zaniko tsy mila bakiona ntsony iandro sy tafita ndana aloha miandry ao ivelana eo fa aleoko hatrehanay ny anatiny omeo sy ny alina fotsiny raha misy zavatra mampiay ahy atao amin'ity hevitra ity misy an'ilay vola e ok aleo kosa mba hanaraka anareo any fa sao dia manao zavatra hafahafa fangandry tsy matoky ahy e reo vao fantatra reo ny tokony arahanao maso tsara sao tafapritsaka fo raisy efo ndao tsika sy ianao fandresena hamoaka vola amin'ny kofra ohatra ny hafahafa ty fandreseny ty a sady efa endrika tsy vaovao amiko tsony zao mantsy vao tena tazako ny endriny fa tamin'ny maraina izy nanao capichon dia tsy tazako tsara fa day zary nanao hoana izy tato endry tsara oy le ty lasa mipritsaka le sipa fandana injeo injeo ka dia voatifitra nefa tsy isy ny teny akory nefa za fa saika anenjika azy sady amin'io tonga dia eo amin'ny lohany ary tena kinga be kosa ny akamako a tonga dia batao resakosy efatra reo dia alefaso any anaty daba angakanyana sady oatra misy osikany izany angakanyana ho a allo mbola tsy amin'ny an'ilay vola koa ve anao ny Alfred efa kaiky eny amin'ny fotoana e sady ampafirin'ny arenanao moa io vola io e 30 tapitrisa fotsiny ay mbola ianao ihany raha le feo aloha tsy ataoko mahagaga ntsony fa nyendrikeo fotsiny mbola tsy tadidiko loatra kalma ho afa hitanao foana ny endriko e fa ny volako fotsiny omeo fa hipiry tenenina moa ianao hoe tsy adala tompony vola komeko an'izao olona tsy fantatro rehetra zao hay miseo maivava sao ary dia adininao le mission tany amin'ny sabina aminy 5 taona lasa ho azay zany izy hoe 5 taona lasako raha tianao fantatra koa dia efa tsy am'izany ntsony am'izao mazava ary aloha tapahana any fa tsy tapahany indray marina
mihevitra mantsy sy fatsotratra mihitsy a. Aleo ranga andefasana SMS sa. Nga Alfred, volako mangingina aneo a, volako any aminao e. Sao a rodinao faminy. Ary mbola nataonao sesitantany be kitanao. Tadidinao amin'izay ve? Ohatray, ary misy SMS tonga angizy zany. Anao sy hoe vakina. Nga Alfredy, volako mangingina aneo a, ny volako any aminao e. Sao a rodinao fanina. Ary mbola nataonao sesy tany be kitana. Tadidinao amin'izay ve? Aleo resahako Jessica fa mino fa izy no afaka manampy amin'izao. Zay rangano ataoko. Tena tondina mihitsy ianao zany e. Fa inona ho any tena itsonao ahy e. Tena aloha aloha tsika mikomandy sakafo dia avy eo miresaka tsara aminao e. Fa inona aloha zany ny sakafo ataonao? Atao amin'le mahazatra sa mba hovaina indray aloha? Ohatra misy sakafo tiako andramana izay mantsy atoko. Aleo atao an'le mahazatra fa aza dia misahirana re a. Afaka manao komandy amin'izay tianao ao ianao fa zange manasa anao fa tsy hoe manao plisiplisy akory tsika e. Ao, sady ny androany a invitation spéciale. Ahoatra fa hikomandy ahy e. Reto ary ny ahy e. Ok ary, lasoara loatsoko le serveur itsy. Azafady nge. Manao ahoana to? Mba noveny reto azafady. Koray to. Sady reto misy azo hoanina dia sady mihina antsika no miresaka dia mazoto ianao. Ianao koa ary mazoto e. Fa na izanina tsy zany ary aloha. Tsara ihany za sakafo voavaola zareo zany ko. Ao ranga ianao fahanako a. Aza dia mety hatra eo koa rery Alfred a. Jery fa aty daholo mason'ny olona ka. Ka inona moa ny olona anakiry Jessica? Olon-dehibe mifandamoro. Aza dia mampiomehy koa i Alfred a. Fa inona hoa zany le tena hitadiavanao ahy e. Sa mbola momba le antsy teneninao ato amin'iny ve? Tena zay mihitsy e. Ary tsy vita an'izay nge fa mbola nandefa SMS ihany le olona e. Afaka jerena ve le SMS azafady? Ka ty ary. Ok. Dia inona amin'ireny ary no tianao ho fantatra e? Mombamomba anazy ve sa inona? Ka tiako ho fantatra mihitsy le olona ambadika io hoe iza marina. Tianao tsy misy taratasy afaka omeko anao? Eny e, hatramin'ny toerana ny antsonao azy dia voarakitra ato avokoa ny SMS sy ny antsony fanaovanareo. Fa taiza aloha no nahitanao an'ireto e. Tsisy idiranao zany fa izay ahafantarana an'ilay olona manadala ny sainao aloha atao e. Mahafinaritra tsara daholo aloha ny fiasantsika rehetrarehetra treto e. Indrindra moa fa ifandresena. Tsy mila baikoana izy fa tonga dia mahafantatra tsara ny tokony ataony ary aingana fiasa be. Nisy manantena fa itoy ary lalindala kokoa ny fiaraha-miasantsika ary fandresena. Ary za zany ahoana? Ohatran'ny tsy asianao resaka mihitsy anie za fa fandresena foana ny dokadokafana io. Tiana anjaranao ry fandresena dia afaka mandeha anao. Andefasana SMS io ihany ianao rehefa misy afera. Velomarina e. Landy, ny zavatra tsy fantatrao dia ity. Inona e? Efa 5 taona lasa izay siziny efa mpanao an'io zavatra io. Niaraka tamin'izay nga atao hoe Alfred zay. Dia inona kiny hidirako tamin'ny 5 taona lasa?
mbola ananakitrosa kosa i Alfred iny e. Mbola ho avy ny anjarany iny. Fiza koa zany? I Alfred ve? Izy ny lehibe an'ity timity saingy tia tena loatra mbola nampijoboka e. Ary avela ho any koa zany resaka reo zampatra raha ho andendehany amin'ny villa. Eny Akimalala, ao velomiko amin'ny fiara dia miaingintsika zao teny zao. Ary mba tsy niantso le olona nanadala tamin'ny telefonina mety leo angambaniko. Angalo hijery mailafatsy. Ary ao amin'izay hoe jerena sao dia mba hoe misy hafatra maika ato. Ty zao misy avany amin'ny Jessica. Mba ninony? Fanafiana magasin lehibe iray teto an-drenivohitra. Dia maninona nefa moa zany Jessica tsy mba miteny akory raha nisy an'itony. Sa hoe izay vao tonga tao am-piasana ny vaovao momba an'io. Tena manomboka indray zany ty famakiana orinasa eto Antananarivo tiako. Solo fa tsy amin'izany intsony e. Ratsy zany angambany. 5 taona lasa tokoa moa zay. Salama daholo nareo a. Miala tsindra nga fatara kely a. Mbola nisy zavatra natao koa tao an-trano dia izay no nahatara. Tsy manina ke zany fa izao e. Hoe ahoana e? Manomboka mamay be eto Antananarivo ka mila mioma antsika ary mila may loatra any. Araka ny fitsipika ato anatin'ny Team Dragon dia tsisy akanonona anarana rehefa tratra. Marina mihitsy izany teny lalainy izany. Izay mpamadika tonga dia any amin'ny varotra mifody avy hatrany. Mazava izay e. Dia tsisy mission ve izany an'io ka? Iandriritsika izao e. Ka zao, misy banky anisan'ny malaza io ka io ny plan antsika manaraka. Tsy mahamay be ve ny sécurité ao a. Efa vita planina daholo zany fa inona ary tia miferitra ity e. Indray ariko. Dia rovina izany natao? Aleo dia matin miresaka. Fa tongava maraina be fotsiny fa sao dia taraka eo a. Azavaiko kely fotsiny momba an'ilay planina. Dia ny fitaovana ahoana? Satria manko mila fitaovana avolenta mantsy eo fa tsy vitavita eny fotsiny a. Izay marina ny saika adiniko. Ho amin'ny androany a, ho afantoko amin'ny fikarohana izay resaka fitaovana izay. Anatanterantsika ny ora-pitso. Eny ary, miandro izany zaiko. Andolo antsika sanao akan'izay ry Landy. Sao dia tsy tratra eo mantsy le olona ka ho votsitra eo vola be. Fa honty Jessica to faty olona be sady mikorotana be le trano Sao hitanao zaoko. Tena manomboka indray izy ity a. Fa to variana mandinika be anao. Fa inona mahavarinanao ao e? Ahoana zay anao? Fa inona ho amin'ny malasa sainanao ao? Sy mpimasy mihitsy amin'io. Ka io e, jerenao ty. Inona zany? Ty baly ty. Sady amin'io tsy mba bala mahazatra fa tena hafa mihitsy. Trany tena mampahatsiahy tamin'ny 5 taona lasa izy ty a. Inona ny diran'ity baly ty sy ny 5 taona lasa? Tsy azoko mihitsy ka. Ay moa mbola tsy fantatro. Aleo raha fa alaiko ty dia avy eo tantaraiko anao ny zava-drehetra. Dia izay tantarako ry Jessica. Ary tsy mba mitovy amin'ny bala hitantsika ireny ny bala fampiasa nefa mitovy amin'ity baly ty mihitsy. Raha ny fahazoko ny resaka any dia mety misy ireo namanao mbola manao an'ity zavatra ity e. Ary mino zato isan-jato mihitsy fa misy zavatra tsy mifanarahanareo tao ka izay mahatonga an'izao zavatra mitrango izao. Eny e, na io antso ataon'ilay olona tsy fantatra io aza. Ka teny efa izay mihitsy ny tao-tsaiko ry Jessica. Fa tamin'ireo namanareo ve tsy solana na disadisa mihitsy? Tsisy ka, fa ahoana aloha mahatonga anao manontany an'izany? Dia ahoana moa mampitombona an'izany e? Milaza ianao fa ohatran'ny bala fampiasanareo taloha rehefa manao action. Ary inona ny antony mahatonga an'ilay vehivavy mitaky vola aminao? Mitombona ve izany ho ianao?
Raha ny fahazoko ny resaka natao teo mantsy de hoe misy tsy voaefanao ny teo aloha. Tena vaky ny lohako ry Jessica. De raha zany tokoa moa misy de ahony a. Ny azoko lazaina fotsiny na ho ela na ho aingana de tsy maintsy ho fantatra foana io. Fa eny e, nanahoany any hoa le numéro ny localisenao tamin'iny? Nahitana vokany ihany satsia? Raha momba an'izay indray olona efa nahazo taona ny tompony ary efa puce very iny no nampiasain'ilay olon-dratsy. Tena enja n'ity tantara ity raha izany ko. Fa hita foana ny eo ana ho ela na ho aingana e. Efa nitoran'izy ireo lahy le mpiambina ary lalaina ka inona zany zao ny atao? Ay, kinona moa zany ny andrasana fa tonga de midiry ianao rolady de maka voaloatra amin'ny mahazatra. Eno kosa aro maso ireo mpiambina ao anatin'ireo. Ary izy roa lahy mampandrera toka misy alerta tampoka. Okay ary. Aiza ary le poketrako teo? Tia mipoketra anao de malakilaky tratra eto ihany. Sady zara fa misy olona ao afaka fehezana avy hatrany. Okay. Efa tonga ato anatiny atsy. De aiza moa zany no mandeha? Lalaina, ato ve ianao e? Aiza moa zany tokony andehanako fa feno akay be dia be ato a. Misy eo amin'ny poste 5 de manantony ianao io de mila mameno taratasy e. De misy vola telo eo tsy ao anaty kitaponao de motirebrebe eo. Voaray ary e. Aleo aloha zany manatona an'le poste 5 tenen'ny lalaina. Lalaina, efa manomboka vitsivitsy olona ka ahoana ny atao? Miandry signaly ianao de toranonao mivala mampatory izay ambiny io e. Izy roa lahy kosa manakana an'ireo tsy hiditra ao amin'ny banky tsony. Mazava ve zany e? Mazava. Efa nitifiriko daholo ny olona atao ka ahoana ny plan manaraka? Manarahany lany de anao fa efa manome signaly izy e. Efa hitako izy manome toromarika e. Anareo sisany eo a. Zay telo mitsamina kosa aty ivelany. Zay fa tapahako aloha ty fa misy savorivory aty ivelany aty e. Aiza ki misy an'le izy a? Aleoko ity sipa kely ity ny atao manory azy. Terreur. Aiza izay tao misy an'le coffre-fort sipa. Malaky ndry fa maika hiala zay a. Andao fa tiky hony a. Vao mitetika any amitaka eo tonga de vita a. Na zany aiza ki moramora ihany ndry sao matotorana io ka vao maika aloza tsisy anorantsika an'le coffre-fort sipa. Sipa be eo koa ve ki de ho torana. Ary manina kosa ndry milalao an'iny telefônina iny nefa no la en plein mission be sao. Fina foana mahavariana ndry amin'ny telefônina iny e. Efa ela natsikatra ndry milalao telefônina. Efa anaty fivorinana etika zao e. Efa hita ki le coffre-fort de ndao alaina zao de miala fa tsy. Tsy mazavazavy de siby ty fa mila mailo ndry Irlandy a. Sady jere raha tsy désactivé ny kitana. Misy raha la terre. Finona ki mahavariana ndry aty amiko. Gaga fotsiny hoe tao tsy mirehatra ny jiro amin'ny kitandriko. Oe tokoa. Tena zavariana nijery telefônina de adiniko ny namela azy. Inona zany ny avaliko an'izany? Ndry ange resahako e. Fa maninona hoa io kitandry io ny vonoandry. Oe le dia tena misy aktivitra ao ambadika eo nefa ny ary mbola tsy voavahapoly a. Ndrasaka ijereko malaky zany a. Fa ezao voay ihany aloha io. Malakilaky ndry e. Tena entana kiny ao a. Zary saika voativitra mihitsiny. Efa voavay ihany ve kizy tao a? Efa reto daholo kia. Somary mavesatra fa tena misy ihany reto a. Ary aleo ary entiko ny sasany de andao ihany eto e. Tena enjana marina ny ako zany. Hitandry ve ki lalaina? Tena tsy hitako mihitsy kia. Ato koa renge ki sakoroka be. Allo? Lalaina? Fa aiza nareo efa ty amin'ny fandraisana daholo netany e. Allo? Aiza
isinareo fa tena sakotra be aty rivo miara-maty voatipitra ny mpiampina. Zany ve dia ahoana ny atao tsy ho tafavoakato mihitsy mantsy zay raha izao ko. Azao hoe atao fotsiny izay atafavoanareo ao tsy afaka mijanony etontsony izay tonga dia any anaty daba miona izay le dia fa enina ho ary zany fa ahoana kia tena tsy tafiditra ato ny zareo tsy maintsy mitady fikitsika sindrio hoe aiza ny lalana ivoana ato aizandraiza raha mifazahoako ny resany teo dia feno piraha ivelany ao rivo be ary ny voatipitra dia maro dia inona zany ny atao kalma alondry e ka ahoana ho sisy indri ny ampilamina ohatran'izao tsony fantatro fa mamay be tsika izao hoe nefa tadio fa vao manao zavatra tsy ampeverana eo tsika roa dia vao maika fa hatramitsika mivoaka ato fa mahita hevitra ivoahana ato zany rio ary nakaiza le vehivavy taminy ankeo teo iny dia tsisy fatondry iny aleoaka izy ny manorantsika mivoaka ato mino fa misy lalana mivoaka ny ambadika any ankoatra ny porte principal eny tokoa aleo miezaka mitifitra vatorina ihany aloha lakindry e sady manomboka maromaro tafiditra ny ao zany ary aza mikoropaka rangafa tafavoaka ihantsika marina tena enjana izy teo hitandrefa mahita hevitra fontsika dia mila tsona amin'izay aloha zareo hoe aiza ho aiza eny tokoa lalaina maheno anay ve ianao e aty amin'ny rond-point ity izay fa aizinareo e efa tafavoaka ato izay fa endraseo asa ela be fotsiny okey bonjour aloha Jessica ohatrany lasa manahirany ty zavary ty ry Jessica ka na za koa arany tena mba vahalalana amin'ity zavatra monsieur ty e fa inona fotsiny azy zany no ataon'ireo mpitondra fanjakan'ireo amin'izao zava-misy izao e tena tsy etsondry Alfred mila mandray fanapahan-kevitra mihitsy sika eo amin'ny azon fa tena enjany ty dia teny efa banky mihitsy verana sandry le rony tafihana dia nasary le ronka nga ity te ho mpanan-karena vetivety dia inona aloha zany le fanapahan-kevitra ho raisitsika ka tokony efa fotoana ivoahantsika mantsy izao eny e raha ny tokony ho izy fa atao ahoana e miandro baika avy amin'ny fanjakana aloha sika vao afaka miroso amin'izany raha ny sitrapoko mantsy tamin'ilay magasin vaky iny izao efa tokony nanao fisafonana nampy andreo miaramilitsika fa matoa mbola tsy vao antso dia vitan' zareo ihany izany ny anjarantsika fotsiny aloha hatreto dia manao fanadiadiana sady manontany andreo olona ny arambona tena raha za aloha ny teo amin'ny toeranao ry Jessica dia nandefa an'ireo agentsika ireo ataoko mantsy fa manana fitaovam-piadinitsika eny e fa miandro taratasy avy amin'ny fanjakana ao sika vao afaka miroso amin'izany sady inona koa ary mamaika anao e ka tena tiako ho fantatra mihitsy re iza ny ao ambadika izao e tena tsy mahatombo tsiraka mihitsy Alfred zany tsy fatany mantsy fa zio namany tamin'izany ireo ny ao ambadiko izao fandrobany izao ary za hitan'izao ndra vavy mifandresena izay manadala azy foana ndry fa inona koa aloha zany ohatra mampime anao tampoka teo sa le zavatra nyteneniko no mampime anao ka ka tsy hoe le nytenenao fa zavatra tsisy dika ndrea ary andao amin'izay tsika hiala ato fa efa vita daholo ny fanaraha-maso ka inona raha malasy eritreritra nyty Jessica ty ka zany raha tsy otra n'iny voampahoriana zany teo oay zany vola be misosa tsara raka ny tokony izy ny zavatra rehetra ndrika za mahalatsaka zany ka rehefa mety ve moa aloha ny atao dia tsy hifaly fa rehefa tena tsy mety io aloha dia tsy mety izay mihitsy fa isoraka alondry e raha tsisy andry mantsy ohatran'izao nga mba efa razana ka alma ihany aloha fa inona ary ty e nafaty an'le namantsika raha iny izao no tena mampalahelo sy tantara efa vita zany e
aleo maty hipetraka tsara ny amin'ny maty na zany kosa azakia anisan'ny mba nanampy antsika kosa ny akizy fa tsy hoe nandehandeha fotsiny ho ihany rangaza ny resaka izany a tsisy akoatran'izany ve marina mihitsy zany teny fandreseny zany le tsy leo be an'izany resaka izany a leo koa andefatra eo nareo aza makaela amin'izany ry fandresena fa efa toetra mihitsy iny sady mifangaro saroto ampiary koa niny azy fangavadinao iny raha momba an'izay indray dia mbola tsy azo lazaina hoe mpivady aloha zay fa mpifamofo nga mahalaza azy mbola fisehoana sy voadondro fotsiny vita ny anay mbola fikasana ny anaovana an'izany soratra hoe mariazy zany hitako moa izy ny sary mpiarobeko ho tapatongotra amin'iny ianao eny adala kosa aloha izay tsy sary mpiaro ny azy e marina no fa ny azy indrindra indray ohatra ny tafahoatra loatra e aleo amin'izay koa ngamba za andeha fa sao dia hoe tonga eo indraika vo mainka aloha sady efa azo koa mantsy tia ny anjarako mendalana renao e rehefa misy vaovao indray dia alefako taka amin'ny mahazatra ihany zay a okay e ay verina ianao veriko fahalasanoty dia amin'izay mba misy fotoana tsara nareo mba hiresahanareo tsisy mpanelingelona tsisy resaka hafahafa ny eto Irlandy fisaorana amin'ny fandresena nataoko teo satria nanavitra atsika izy tamin'iny mission iny araka ny teninao teo nefa ianao indray tia nyromotra be eny e tena nanavitra kosa aloha izy e saingy manaby eny amin'iny sipy iny a raha tsorona dia tsy matoko lolo iny fa sarotam-piarinao landy mba ataovy amin'ny toerany ihany dia asio fetrany a mety animba antsika any izy ho ataonao izao e sa tsy tianao intsony tsika mahazo vola be ohatran'izao enao marina zao ary miainonao a taloha nandehanako tany amin'ilay accueil iny a dia niresaka taminao ve aloha fandresena mba hanatona sy hitivitra an'ireo olona tao anaty banky manontany ianao anie za e niantso azy mihitsy a tamin'iny fa ohatrany tsy nahazo réseau mihitsy tsy haiko ohatrany tapatapaka diso ianao mba fantatra moa ka aza vao e sy babe eo koa veke dia ho torana ary manina kosa andry milalao an'iny telefona iny nefa nola en plein mission be zao fina foana mahavariana andry amin'iny telefona iny e efa ela natsikatitra andry milalao telefona efa anaty fivorinana etika izao e novonono ny kitiny ary mbola milalao telefona koa izy en plus zany eritreritra hoe nyresaka aminao izy amin'ny fomba ahoana moa zany afahako mikitikitika telefona nefa fifampitifirana be ohatran'ireny no mandeha misy zavatra tsy mahazavazava mifandresenanao iny mbola hita eo ny amin'izany fa aleo aloha ty mission ty atao dia hita eo aloaloha ketrehany dororora foana moa allo tena mbola ahitana an'le karazana bala eny nge ato amin'ny banky ry Jessica e tena eny zany ty zany ve aleo fa ho avy ary ahy e tena tongava mihitsy alohanao aty e mijery anao ty anatiny aty otry fa ahoana reto olona mbola mitsirara amin'ny tany reto e maty reto ve sa ahoana tsy maty zany doka fa araky ny teny'le tovavy izay niara-ny erisetra dia nitorano zareo tamin'ny alalan'ny bala fampatoriana fotsiny reo ka tsy mbola mahatsiaro tena hatramin'izao ary misy famitorana momba an'ireo olona niditra tato ve ohatra hoe anaty caméra caché raha ny tenen'ireo mpikarakara olona tsara aloha dia hoe vo niditra tato ireo olon-dratsy dia nitapahany dolo ny caméra rehetrarehetra mba tsy hatra tsara anazy ary tena fetsy be le tsy vanona tena hoe vita rafitra daholo ny zavatra rehetra fa ona aloha Jessica miainonao a efa mba nikendry zareo ve le tsika no andray an-tanana amin'ity raharaha ty sady hoe mbola ataon'ireo fanjakana be marinindreo ihany ty raharaha ty raha mivavao farany aloha dia hoe voarainy zareo ny taratasy fangatahana fa saingy maninona ihany ry Jessica
tena reraka marina, tena mafy aloha ny asandro an'iny. Ary aloha amin'izay aloha ezaka hitady toromaso fa tsy fa iza koa ary zany olona tsy mahalala fomba zany le de tena hoe amin'ny andro alina mihitsy ve ny miantso. Aleo tonga de tapahana rangaha. Aleo tonga de vonoina mihitsy amin'izay tsy mamerina miantso tsony. Ohatra fa de tena olona tsy mahalala fomba koa ve zany a? Ho avy eo! Ndry, ary to tsisy olona koa ringa ato e. Fa ahoana ary zany? Aleo aloha hidina mafy mivaravarana de miverina matory fa tsy oay, fa ino no tazako iny? Aleo aloha mandeha moramora manara-drindrina de jerena sao de olon-ratsika. Tato ato izy teo. De aiza nefany? Sa ve fa mivadika ary amin'ny fitraray ary? Oay! Maty le tena misy mitifitra any an-damosiko an'izany. Sady tonga de tifitra vararaka. Tsy pointsy ty fa aleo asiana fitsoahana. Tena tsy amerana mihitsy ange sasany e. Andoraka fa ifampitady ato tsika. Ary aloha amin'izay miafina ty ambadika ty. Mino araka fa tsy hitany ato a. Sady efa nijanona raha teo koa le fitifilana teo. Fa tamin'ny fomba ahoana ary aloha zany nidirany tato e. Soa aloha fa mirehatra ny jiro tokotany e. Ho hitako tsara mantsy zay olona mivoaka eo rehefa avy eo. Io fa misokatra moramora ny varavarana lehilahy Alfred. Andraso zay tsaiko zay koko moramora raha tonga de faiziko amin'ity boiron be ty zay olona mivoaka eo. De zay nilazaiko anao toa zay Jessica no nahazo alina. Tena mono mihitsy ange ny tanjony. Tena enzany zany a. Tena amonanao tokoa aloha ny tanjony raha ny fomba fitantaranao azy teo e. Ka zay mihitsy e. Sao de mba misy zavatra tsy mifanarahanareo koa sarany taminareo sy le vondrona taloha. De zao izy vao mamaly faty. Eny e, tsy lavitra aloha fa nisy disadisa ihany tamin'ireo niaraka tamiko. Fa tsy nieritreritra hoe efara amin'izao zavatra zao koa. Andrasa aloha fa tsy ny polisy ty a. Zay a de miverina ne. Ka ho misy zavatra hitany zareo ve? Akoatra ny bala eraky ny trano de nahita nyty rojo misy soratra hoe FT. Raha ny fahitako anito aloha dia ana vehivavy ny tompony ty. Zany hoe vehivavy zany ny saika namono tamin'ny alina. Ary zany ny zato isan-jato a fa tao amin'ny vondrona misy anao na hoe fahavalinareo tamin'izany manafika anao io. De tena zany tokoa ve Jessica e? Eno a. Fahavatoka aloha ny resaka e. Le vehivavy nanadalanao iny ve mbola miantsoantsoanao foana? Efa ela mantsy ianao tsy niresaka momba ny intsoniko. Tamin'iny alina mihitsy ange no nisy niantso e. Ary zany fa izy mihitsy ny nanafika iny. Araka le nilazaiko anao tamin'ny voalohany ihany. Ary sao de tokony asiana Jean anankiroa miambina ary aloha ato aminao e. Satria mety tsy afa-po tamin'ny alina izy ka mety anao tapody foy. Efa sakitenenao an'izany eny fa ny anao no tonga aloko. Ao fa rariva ihany de asiako makaty izy ro lahy e. De misaotra rery Jessica. Mba hanaovy labera raisy de mipaky anazigarana izy azafady. Misaotra.
ary aloha amin'izay aloha analakely fa tsy firy aloha zao e dia nefa misivy alina kay. Le sotroana ingana dia miala eto misy asy zay ka lalandy any. Oay le ty fa izy akoho itsy ambadika itsy sady amin'izay manafy capuchon tarehany mba tsy ho hita sa kosa pra aleo maelo ihany aloha fa tsy fantatra zay afarany ny tena mety aleo tonga dia miala farak'izay malaky eto mety ho ratsy manko ny fandehany tantara raha izao no nitranga ary lalàna sofa tafiditra ato anaty fiara aleo mandeha mafimafiana aloha fa tsy hay izay zavatra mitranga ao afara hoe misy moto miremiremy be ho arinako aleo ampiakariko raha ngamy vitesse dia hita eo izay zavatra mitranga na anarako eo na hijanona zay fa tsy tratra an'izony fa ahoana koa ary zany dia izy ny olony oety ary to misy moto mijany ho alohako io sa ve le nanenjika teo fa niova ny lalany aiza moa basiko teo tena mitady ana le ty fa aleo hanaovako azy inona nataon'lay eo amin'ny lalaka eo azafady ianao andehanako tena marina mafy raha mihitsy izy fa lozany mieno hainy fotsiny mba eo andehanako fa lalaka io oay le ty tena mbola tsy taitra inony le tsy manjary ty ohatra fa inona koa zany ataony zany tena tsy poa izy ty vo manao fihetsika daladala eo tonga dia firiko avy hatrany tena tsy manaky misy ty raha tsy manenjika ary tsy mijanona mihitsy ny tifitra ataon'le tsy manjary ty tena aleo raha nga tonga dia atsoko fandresena dia hita eo minao fa izy no afaka anampy le ty mamony telefony kala tsisy ilaina azy iny tena vaka ho fitaratra ny fiara tena raha nisy kely dia vonlohako zanify ty tsy afaka mikofoka fa zara raha afaka mitifitra en zany ty ty koa nefa zara raha misy fiara mandalo na polisy aza tena mangina be tena mitifitra tsy akato ry le tsy manjary reto efa safatsara ianao ohatrany mbola mangovotra be any iny fahitako anao izany lalainy tena tsy niposiko mihitsy ilay nitranga teo efa trany anaty fisotroana nefa tsy karotro hoe nisy nanara-maso fa dia tena tsy fantatro mihitsy ve hoe iza le olona nanafika anao tsy fantatro landy izy koa nanao blouson cura mainty sy kasika mainty dia tsisy nahafantarako azy mihitsy sao dia mba fandresena ary ny ao ambadiko izao zavatra izao raha mifahitako an'iny sipiny ohatrany sokatra landy tsy manao an'izany iny haiko tsara ny toetra ny fandresena aleoa tsy teny betsaka fa nyrapetsitsika mahita azy allo efa ho avy ilay fotoana ary ga Alfred fa tokony homana ianao fa ianao ve mitapy tsy manome vola olona tsy fantatro zany raha matoty sao dia verinao fa vola dala tompo ary ny volako eny ary ho avy aminao eo naka manao izay mivadianao dia ho hitanao tsara zany tadio nefa rangaty fa volan'olona mandehandeha ianao ary ohatrany mianatra mandrahoana nge izy zany anka tsy mandrahoana anao nge za fa mampiomana anao fotsiny teneny tsara ilay mpiara-miasa aminao ireo
sao dia tsy manam-poninenina koa ry vehivavy mirediredy miomana hono fa misy an'ireo namako amono aho sady anovaly fa ty tena saka tonga varako tsy mahafantatra sady alolo atsony Jessica e. Allô Jessica, afaka mba maka ty atrano ve anao zao fa misy zavatra resahako anao maika dia maika mihitsy. tena mbola tsy afaka mivoaka zao fa ahoana e Ka miverina miantso ana indray ngely vehivavy iny e. dia numéro-ny antsony anao iny ihany ve sa hafa indray Ohatra numéro hafa mihitsy ko. afaka omenao avy zany le numéro afahako milokalize azy ary Ora fa alefaka SMS any e. ok dia omeko anao ny valiny avy eo e Misaotra Jessica. Ohatra ile ty e. Fa iza koa ary zany? Sara ko tao tsimon-trano. Tao tsisy olona akory ngy ato zany e. Diza zany le nandondona teo. Rinona koa ty. Taratasy. Inona hoe vakiny? Andraso e. Règlement de compte. Ary misy zatra lasaka nginy e. Andraso e. Tosary mendrika dragon fa tsy araka mivoalazako tamin'ny fivoriana farany dia analfika ny Alfred tsika noho izany mila miomana tsara tsika rehetrarehetra. I Alfred? Tao taitra be indri vao hoe Alfred fa fantatry indringa zany Tsy fantatro ka. dia inona fotsiny ary mahalasa saina indri eo sady jere fa raha vao nahita an'le sara indri tonga dia ohatry ny hafahafa be zany ny endrika indri sao dia mba mahafantatra ny olona io ary indri fa mody mitapy fotsiny. So fantatro tokoa aloha io ry fandresena. Fantatro izy e, saingy fahavaloko. Inona moa zany fa dia atao amin'io zany ny valo fantandriko. Sa ahoana hozy lalainy? Marina mihitsy zany tenin'ny landy zany ary mila fahaizana sy ampijaliana mihitsy moa zany izy ko. Ho avy amin'izay alesy bro teo ambany fivezany lahy ka tsy hafananohatra fa amin'izao fotoana izao kosa afaka manao zay tiako atao satria team dragon. Mila mailo indri ry fandresena. Anisan'ny fahavalo indri koa reto manoloana indri reto. Mila miara-ny Alfred zao fa ny aminy ataoko tonga aloha. Jereny e, inona zao mbola hijanona indreo fa tsy mandeha mody amin'izay? Eny tokoa kia. Bon, zay zany fa avy eo mihany e. Hitanao tsara izy teo ry lalaina variana soma tsara ny ianao vavy. Rehefa sendra hoe nanonona Alfred ianao dia ohatra ny latsaham-baratra izany izy. Maika moa fa nahita ny sarany. Fa heverinao fa jamba ve any tsy mahita an'ireny ry landy hitako daholo reny. Aza matahotra ianao fa misy zavatra ataoko aminy. Manahy mafy aho hoe insipino mana vary ka ho hitan'ireo polisy ireo ny lamba maloto anaty vondrona. Aza taitra amin'izany ianao sheria sady efa vitako ny plan rehetra e. Ndao tsika ka fitaovana dia mandeha ohatra ny mahazatra. Efa tsy andriko zany izay ahitana n'iny fatina Alfred iny. Aleo ary akakanjo vetivety e. Aleo aloha io manao any amin'ny Alfred zaniko. Inona avy moa zany no tokony ho entiko? Ay, kitapo dia basy dia akanjo mafana. Zay kosa angamba e. Hitondra fiara ve sa moto ary? Amin'ny firy moa zao e. Aiza indray ary le findaiko teo. Le ty e. Andriamanitra fa inona koa zany? Sady misy olona mandeha zany e. Sanatria ve ka. Viva 98.8. Aleo atao an-tanana ny basy fa tsy aiza mitranga eo dia kalma ihany aloha indry Jessica sao dia ny andriny manefy eto. Efa eto amin'ny varavarana zao.
dia ahoana ary misy mikarokaroka ny anaty efitran'izany a ary tena tsy taitra mihitsy anie izy izany e nefa izaho efa eto amin'ny varavarana misy azy ary aleo sokafana moramora amin'izay ny varavarana. Aza mihetsika dia ambony ny tanana tandremo fa basy tia tanako ty a ary manao saritavana izy izany tsy lehilahy kosa aloha izao fa vehivavy dia iza nefa reto ny kitinareo dia samy manony azy ino ianao ry fandresena ny tompoko tsy te hahita hoe maty indray ny kitandry a mazava voaray dia ahoana moa izany raha tratratsika izy i Alfred moa tsotra kely izany e tsy vonoina izy fa ataontsika izay azahoana ny samybelona dia any an-tranontsika manatanteraka izay tokony ho atao aminy voaray ve voaray inona moa izany fa dia andao hialako fa ahoana ianao ty e fa ahoana amin'ny ahoana fa tsy azoko taizanao tamin'ny hariva teo efie mbola nisy zavatra nataoko dia izay ngamba tsy nazahoanao any tsy zazakely any a ka azo tambazana baomoy ahoana isandrinao maratra io so dia nanao zavatra fahafatany ary ianao ty sady efa fantatrao fa hanao mission antsika androany aza moatahoato ero angafa ny familiana tao a eny ary landy mafy loha efa tonga kotsika efa tazanao aorianao veritra la tena mbola tsy tazako a so dia mba ampanina ohatra fa atsoloka andraso hoe fandresena mahianao avy ianao allo miala tsy fa tsy maintsy mijanona tsy azoko inona ny tsy azonao amin'izany e le namanao efa vita amin'ny momba azy tapitra fa misy ina hony dia ina koa ty mahazo anao le tia tena tsy milara angamy fika amin'ny fandresena zay aro hafa ahoana hony toy izany ty sady zany ne efa natomboko ty ka tsy maintsy faranana trano farany tsisy mijanona izany eo e ka efa io zany rehetrano fandao ariko mibasy sy ny antsy efa vonona mivoa ao anaty fiara eo anao dia andao e ary mirehatra anie izany jiro tokotany io izany e misy olona izany ao an-tranoko nefa kalma ihany aloha fa tsy aizy ao anatiny ao a miomana tsara ianao amin'ny basy efa vonona fa ianao ny sisandrasany e aleo mitsaitsaka ihany fa nitampoka tsy mahaly anahy sokafo moramora fotsiny vavahady hoe le tia tao misy mitifitra izany hitanao verylanda mipoiran'le tifitra teo tena tsy hitako a tena loverina izany fa tsy pensy tia sady efa tena tifitra vararaka avy hatrany nataony zareo teo lasa izy izy teo ka reny izany le hoe anafika tena sary zareo fa mbola miverina eo reny e areto vao mamoka ny ady e ary aiza ny basinao ao ka ao inona ny fitazomana basy fa izany e tsy vitako samy reny ty raha raikitra eo e raha vetetika ary aloha alaka ary aleo amin'izay tsy mifandresena mino fa efa ao izy izay any tapitra ny andronao ringay Alfred eo ay sara le basiko to nefa aloha dia nataoko teto ambony latabatra dia izany ala teto dia tsy eto akory fa ay zary i Alfred fa mbola aiza ianao e tonga ihany ane reny e arasa aloha fa basiko azy nge mbola tsy hitako e tsy efa lasa mifandresena izay so dia mba any amin'ny salon raha nataoko fa zany disy toerana nametrana aziko aleo raha rafana ihany fa miseho tsy matahotra mihitsy izy izany a ary tena mitsapatsapa mihitsy anie izy izany e sady tsy matahotra ny faty mihitsy ndrasoary oay fa iza koa io ahoana nafitafidiranao tato e tena tsy miteny izy marina fa
de paso no arangarangany sady pasoko mihitsy nge zany izy zany izy ko moa manao saritavaka tsy fantatro hoe izako iza ho ay anao tena mbola tsy miteny ihany izy marina manondro raha fotsiny atsangano ny tanana eto kosa aloha tsisy anaovany sinema zany alora angatoerina sady misy davangy eto mbola latabatra de miloha mihitsy nikendreko eniny aty io fa vody eny ondrika ary olo tonga de mamonjy Jessica oh Jessica wa dry fa inona koa ty masebisebitra anao avy anty fa misy inona tena andao hiala eto fa misy olona manao saritava ao amin'ny salon ao aza mikoropaka aloha fa aza vao tsara re andao fotsiny raha hiala eto de any anaty fiara zavaiko zay ary nenao fa misy olona miasakazaka makaty zany mino fa le olona hitako tao amin'ny salon mihitsy zany oay saiky voa marina tena ndao marina hiala eto ka tena mbola mitivitra izy zany efa tonga tsika fa tonga de velomino no fiary landy aizy ianao ty hoe landy tsy naninona ve ianao tena vonsandroko lalaina aleo aloha zany ianao mijanona makaina eto fa zany endrika an'le olona teo mino fa mbola tsy lasa lavitra reny aleo anaraka anao fa tsy hijanona eto mihitsy ka am'izao etahanao zao ve tena mijanony ianao mariny sao de vao mainka anahirana any ianao tsy manina rehefa vitako io eno koa ty tena tsy azo tenenina mihitsy ka andao ary andao rehefa hitanao fa vitanao mba eto mora koa ty izy fa sady atoro ohatran'izany tsy maintsy alefako mafy ty tsy ho tratra mihitsy reny raha mandeha mora ohatran'ny sokatra tsika ka na izany ary malamana io lalana efa hoe moramora ho efa azo ty voalohany ity inona ary ty mikoropako ty zao mihitsy ny tsy tiako mitondra anareo vehivavy tony ka tataitra be tsy hoe taitaitra fa le vodin'le fiara raha mikisaka mihitsy anaovanao azoko mangina raha fa tsy inona ary ty tsisy fatohana amin'ny familiana mihitsy akery tena injana le izy teo tena tsy matahotra ho faty mihitsy zareo ary misy basy mitoaka angeo ao milohako aoriny zany fa ahoany fandreseny tiringa Alfred io mampilazanao moa hoe ho avy ako ary fa manina anao ry Jessica tsy mba manampy akory ary toy ilaozany oatra mena ianao fotsiny i Alfred mbola misy zavatra tsy fantatrao fa inona mbola tsy fantatro ndraso ary rehefa tonga ao an-trano de tantaraina aminao zavatra rehetra efa tonga sika fa mivoan'izay ry Alfred ary tandremo manao fetsika mahery fa tsy misangy aminao zay misy afaka manazava ve aloha fa tena tsy zava-patatra mihitsy zao tantara zao de fa maninona koa moa zany ianao ry Jessica no mivadika amiko ohatran'izao ka mipetra etsy amin'ny sezetsy de ao fatorana ny tanana anjaranao indray zao
fantatrao ve 5 taona lasa izay araka ireny ambaranao areny foana 5 taona lasa zay roa vavy le saika ahaka ny anjara valika sasarany nefa dia nataonao sesy tany Amerika ary io raha vavy koa dia nampijalianao nandritry ny ray volana tadidy amin'izay oka fa tadidiko eny inona raha ny tianareo ataoko nefa zao no ataonareo amiko tsotra kely ny ataonao aiza ny vola rehetra ohatry fa vola inona ary Jessica ohatra le vola telo tapitrisa ry amina sa ataoko enonao indray le oronam-pefanaovantsika tamin'ny voalohany raha ohatra ka mini mandika eo ianao ry Alfred dia tia courant iny ampiteny anao ary ataoko copie-coller ohatra ny nanaovanao an'i Jessica misy fiara-mijanona aky izany ry fandresena meno afa ry lalainy izany nano saritavy izy roa vavy ary samy manamana basy avy dia manao baikimona dia mifampolo ny vavako dia lasa ary zareo dia zarery ny taveleto marina dia ahoana andraso eto tandrimy so dia mihetsiketsika io ianao efa miteny azay ary aloha amin'izay atao an-tanany ty basy ty dia atsofoko ny saritava aiza amin'reto ary misy an'zareo aleo mitsaitsaka ihany aloka tena misy olona mandinga eo ivelany eo zany dia izy sady manantona moramora tinga izy zany marina mafy tsora isy-potsiny eto marina tiako mafy be tsy mety mivo mihitsy ary misy olona mifatotra ny eo amin'ny sezy io zany fa tsy Alfred fety aleo rangahana tonana fa manantona zany ify ty tsy afa-mihetsika ko sady manambana basy io fa ny sorony saritava dia iza nefa efa tafiditra aoka ilalaina dia inona ny atao kalma alondry aleo zareo fanazavanga eo fa ny atao aloha dia manara-maso any landy mino fa any anaty fiara an'izao iny fa iza koa ty landy ile sipa voatifitra indry tary amin'ny vavatarika io ay landy ny anarany aleo fa jereko any tia misy kit bluetooth dia atsoko indray rehefa misy alerte ary aleo apetaka ary zay fa lasa dia courage aky fandroana ny farany indry koa tsy mihofikala fa dia mbola iny foana mino fa efa vita koa izay nresaka izy roa lahy tao aleo mankany amin'izay aloha dia anaovana ny saritava dia atao an-tanana ihany kompasy vela zaho ty dia ahoana mino fa tadidina lahy amin'izay zavatra nitranga tamin'ny 5 taona lasa tonga 5 taona anaovana ny règlement de compte mpandremo manao fihetsika daladala io fa tonga dia any amin'ny varotsy mifody dia inona moa zany le andrasanao amiko inona atsotra kely le ty aiza ny vola anjarako tany aminao ny fitahanao fotsiny mandehana mitsoka fa tonga mipira avy eo anefa no entinao nitsoka ary mbola nampanantena ianao hoe ho avy anaty trano de vola tsy tonga nefa ianao ary rehefa nijery fahita lavitra dia nahita fa ho an'ity da ka tonga ty ny fotoany aiza ny anjarako ka inona moa zany fa ataovy izay tianao atao amiko dia milamina ny sainao fa mbola tsy fotoana aminona sainam-piarana ny ain'lahy zao vola ny tediavy dia atoroy ana fotsiny izay misy ny anjarako zay fotsiny ilaiko rehefa vita zay dia avelako ianao ohatrany tsy mino ela be zany fa aiza le vola fa tonga dia hotifiriko ianao marina mafy raha tadidiko zany aiza akany ianao mbola eo amin'ny fianao mibalana ataoko fa tsy any an-tampon-dohanao aiza le vola aoranga fa atoroko anao ary ay baradaka ihany
miseho ma be mantsy aiza fa mainky ahy e ka le vola tamin'iny nge mbola tsisy ny kitiako fa mbola ao an-trano e. okay ary mazavo zany ka noho izany a de mivavah ma fa alefako zao de ny zao ianao. Aza misy mihetsika. Fandresena Za mihitsy ty anao règlement de compte. Fa iza koa ianao e ha? Mbola tsy fantatra foana ve fandreseny le nataonao sesy tany Begitana. Le raha vaviko moa de nampijalianareo sy lalainy. ake zany namononao an'le namako anankiray iny. Voalazanao. Fa inona daholo zany fa tsisy azoko e. Aza moa de mitapy akory Alfred a. Aiza ny volako de vita. Ay moa le vola. Any an-trano misy kofra zay de ao le vola e. Telopolo tapitrisa aminao de tsy haiko na ny lalaina lizy na anao fandresena. Tsy misy mialamaina zany eo e any Tsy mahano fiatoandro anga. Fa nga tsy ampianao le roa sakosy. Mbola hitako daholo eny reny sao de hiverina fampahana raha masoko e. Sy ataonareo ny ahy efa vitako. raha izany tokoa ary no izy de Tak'izay ny tantara misy azy Jessica. Anisan'ny mafy be tamiko le nitsoaka tany ivelany. So fa tafaverinao agent secret Jessica mba afako miditra teto Madagasikara. Izy moa de zandriko vavy. Niezaka nandamina tao amin'ny fanjakana malagasy izy hoe olona marina fa tsy olona meloka fa i Alfred ny tena olona meloka. Fatatsika angamba fa anisan'ny mbola manjaka eto amintsika le kolokolo rehefa ao amin'ny fitsarana. Ary izay koa no mahatonga ny Alfred tsy voasarindra tamin'ny resaka fanaovana ny opération io. Misy fetrany nefa ny zavatra rehetra e. De izao tratro izao Alfred izay nahazo ny anjarana anaty sazy enjana mihitsy. Lalaina moa de voatifitra ka maty teo eo. Ilany kosa indray de lasa dala raha tokana eny izy hoe maty lalaina izay fomba adiny. Izy moa voatifitra Jessica zandriko ka tsy afaka mitsoaka tsony e. Any amin'ny fonjany adala izy izao e. Ny zavatra ataoko amin'izao moa de manampy an'i Jessica manao intervention andreny. Ary manampy amin'ny fanjakana amin'ny resaka fandriam-pahalemana raha sanatria misy olon-dratsy mikasanao zavatra hafahafa eto Madagasikara. SF Radio. Règlement de compte. tantara nosoratany Nikina Andria. Novelomin'ny faly Ary Fifi. niaraka tamin'ny Ny ravo. Fetraobelona Nak sara be manafo. nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Règlement de compte. Tantara novotosan'ny Marie.